dia ampatsiaro atsika manokana androany ho atsika izay nahatsiaro fa efa nivonjena ho atsika izay mahatsiaro fa efa manana an Jesosy dia tia ampatsiaro manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anao. Paoly apôstôly dia nilaza an'izany satria tsampany fa olona tsy tokony hanana anjara amin'izany lanitra izany izy, olona tsy tokony hanana anjara amin'izany famonjena izany izy. Raha ny fanenjehana nataony, raha ny famonon'olona nataony, fa fantany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Ny fahasoavan'Andriamanitra no afaka namonjena ahy na hamonjena anao. Fahasoavana mahagaga. Io manko malatsika anatin'ny autorité dia ataontsika ianao zany iry zany a. Avoa baibolinao fa ifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra tsika fa voaka ho tsapanao amin'izao fotoana izao fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anao ry havana. Raha mbola velona aina ianao androany dia fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anao. Halleluia. Zamba mahiratra misaotra tompo no ny fahasoavanao afaka milaza androany fa voavonjy aho. Halleluia. Fahasoavana nampianatra ny foko iadana fahasoavana sarobidy izao no iainako nigadrako nafahany Jesosy fanantena hatu amiku unitenini kapokaku siluvaku lambula veluna masoandro umaizina fa Jesosy niantsoai hoai mandraky izay hoai mandraky izay hoai zany io zany koa folatsika andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha lasana vato malala. Halleluia. Efa mandraky izay efa mandraky izay efa hoai mandraky izay nigadrako nafahany
Alléluia. Mino fa napahirantsika izany hiry zany tsy tokony adinitsika tokoa ry havana malala fa zao iainantsika zao dia fahasoavan'Andriamanitra. Raha velonay ianao androany mifankahita somatsara indray tsika dia tsy noho ny herintsika na noho ny tanjantsika fa dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Zany mahatonga antsika miteny foana itsika dia eo ambany fahasoavan'Andriamanitra, eo ambany fahasoavan'Andriamanitra no avelomantsika tahaka izao. Andao antsika hivavaka amin'izao fotoana izao any tenin'Andriamanitra dia hiroso avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Jesosy misaotra anao satria noho ny fahasoavanao dia tafavoreto indray izay tsirairay avy reto. Tafavoreto Jesosy miodidina ny seza fiandriananao Andriamanitra hiaino ny hafatra avy aminao. Ndreto izay manongila tsofina. Jereo reo any tokantrano. Jereo ny isa tokantrano isabatan'olona Jesosy izay mahafohy fotoana hiaino ny teninao amin'ity androany ity. Dia mino ao Jesosy fa tsy mba isan'ny olona hiala maina izy ireo. Raha misy Jesosy eto olona mangetaheta dia oloha raha ny velona ho azy zany teninao zany. Raha misy eto olona nona dia ho mofinaina ho azy zany teninao zany. Raha misy eto olona marary na maratra ny anatiny any na maratra ny ivelany dia ho balisamamana sitrany zany teninao zany. Raha misy olona eto Jesosy anaty ady dia ho sabatra roa leleny aminy zany teninao zany. Raha misy amin'izao fotoana izao mandalo olana mafy isan-karazany dia ho ampinga lehibe eo aminy zany teninao zany Andriamanitra. Ary raha misy olona mafo dia zany teninao zany Andriamanitra dia ho reny amin'izao fotoana izao. Ary dia tena hoe ampitodika azy feo amin'ny feritreretany, ampitodika azy aminao. Raha misy olona malahelo dia ho fifaliana ho azy zao teninao zao. Raha misy anaty fahoriana dia ampitsaka azy, ampionona azy zao teninao zao. Misaotra betsaka Jesosy. Dia voly sy satana kosa dia afatotra amin'ny ranao tsy ampakan'elingelina izao tenin'Andriamanitra zao na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Misaotra Jesosy mitenena vavoninkiana anao zay. Amen. Tenin'Andriamanitra zay jerentsika indray androany dia hijery tenin'Andriamanitra any amin'ny voalohany Baiboly mihitsy tsika, tany amin'ny voalohany indrindra mihitsy. Dia maky Genesis toko voalohany tsika dia ny andininy voalohany. Halleloja. Ny zavatra rehetra moa ry havana malala misy fiatomboany daholo. Anao antsika mba hijery kely fiatomboany izao fiainantsika izao ry havana. Vakitsika amin'anan'i Jesosy izao ilay tenin'Andriamanitra hoe namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Amen. Satria Andriamanitra no namorona izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary aizina ny tambonin'ny lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Alleluia. Ary Andriamanitra ny hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava dia nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary maizina ataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany izany. Alleluia. Misy mazava dia nisy maizina, nisy maraina dia nisy ny hariva ary nisy ny andro dia nisy ny alina. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy faharoa manao hoe ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Voalohany indrindra aloha ry havana no harian'Andriamanitra aloha ny lanitra. Ny lanitra zany efa vita alohan'izao zavatra iainantsika izao. Mbola tsy nisy izao tany izao dia efa nisy ny lanitra ry havana malala. Ary io lanitra io mbola misy hatramin'izao. Dia ity tany ity ho levona fa io lanitra io tsy ho levo satria ao fitoeran'Andriamanitra. Fa ny lanitra aloha ny vita aloha. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Tsy mitovy. Ny lanitra tonga dia nisy endrika, nisy aina, nisy fiainana, nisy hazavana, nisy fifaliana, velona. Fa ny tany tsy nisy ninina aloha fa nisy. Ny tany efa nisy. Fa volazan'ny tenin'Andriamanitra tsy nisy endrika sady foana. Ny aizina tambonin'ny lalina ary fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Zany hoe mahita endrika zany hoe mahita zavatra misy fa tsy misy endriny. Tsy haiko mety efa nahita zavatra angamba ianao be dia be ny zavatra misy fa tsy misy endriny. Hitanao hoe io misy zavatra fa tsy misy endriny, tsy maty hijery, tsy maty ho tia, tsy misarika.
eny amin'ny tontolo iainantsika feno zavatra mahita bonga tany anankiray zao tsika de tsy misy endriny tsy mahateo ty raha misy ohatra hoe bolonga tany anankiray fotaka anankiray boribory de tsy misy mihitsy ngamba olona ho avy eo a de akasary ianao selfie hoe makasary eo akaikin'le izy satria tsy misy endriny tsy tsara atao fon zavatra akory fa ny zavatra atao fon lefa makasary de zavatra misy endriny voninkazo tsara tare ranomasina endrika zavatra mahafinaritra fa ny tany riavana tamin'izany fotoana zany tsy nisy endriny ary zavatra riavana de tsy voalaza hoe firy taona no tsy nisy endriny ohatran'io ny tany tsy fantatra tsy mety tsy fantatra firy taona mety tena taona tsaiko na arivo taona na zato taona tsy voalaza fa efa nisy ny tany fa tsy nisy endriny fantatrao na tonga ny tsy nisy endriny riavana satria mbola tsy nikasihan'Andriamanitra mbola tsy nidiran'Andriamanitra de tsy nisy endriny ary volazan'ny tenin'Andriamanitra fa aizina ny tambon'ny lalina maizina be teto amin'ity tany ity tsisy ninona za mino riavana fa tsy mba misy amintsika eto ty toerana maizina rehefa hanao ratsy de tsara ny toerana maizina fa rehefa miaina normal ianao a de hitanao mihitsy hoe mila zavana ianao tianao foana misy jiro tianao mazavazava ny jiro fa zany riavana ny tany tamin'ny voalohany tsy nisy endrika mandra-patonga ny fotoana anankiray andininy fatelo Andriamanitra ny teny nanao hoe misy mazava mandra-patonga zay fotoana anankiray zay riavana de tsisy endriny tsy nisy nininy ny tiavana n'le tany halleloia hitanao mihitsy hoe zavatra mbola tsy mahafapo hitanao mihitsy hoe zavatra tsy mahateo ty misy zavatra banka zany ny endriky ny tany a tamin'ny voalohany ary averiko aminao ihany fa tsy fantatry io hoe oviana tsy fantatry io hoe tamin'ny oviana tsy fantatra riavana hoe tamin'ny taona firy nandritra ny firy taona de tsy nisy endriny izany tany zany androany tena te hiteny aminao hoe manahoana ny fiainanao riavana manahoana no tokony pozy ny fiainanao fa ny fiainantsika de ohatran'izany tany zany mandra-patenin'Andriamanitra riavana an'io andininy fatelo io de tsy nisy endriny ty zao tontolo zao ty mety misy olona eto riavana nanana ny fiainany tsy haiko firy taona ianao zao 12 taona ianao mety 12 taona ianao mety 20 taona mety 80 mety 70 taona araka ny teniko taminao hitany eo efa nisy teo foana fa tsy nisy endriny tsy nisy zavatra mahateo ty teo aminy mety misy olona eto mihaino an'izany mihaino am'izao fotoana zao fiainany takan'izany tany zany tsy misy endriny matoa misy olona te hamono tena riavana de satria tsy mahate onona ny fiainany tsy mahate ho tia ny fiainany misy olona riavana miaina tao anatin'ny taona maro tsy mahita fifaliana eo amin'ny fiainany tsy misy endriny fiainany variana fotsy mahita ny olona faly variana mahita ny fiainan'ny olona mety fa ny anazy tsy mety mihitsy sofa teny andiny fatelo riavana satria io tany io de niandry efa vita teo a fa niandry ny rary noho ny fomba fitenitsika ny tany tsy taka ny lanitra efa nisy aina tao nisy anjely tao Andriamanitra tao Jesosy tao mifanamasina tao an-danitra tao reo anjely marobe anisan'izany ry Losifera tamin'izy mbola anjely mbola anjelyn'Andriamanitra efa nisy fiainana tao an-danitra tao efa nisy hazavana satria riavana le volazan'ny tenin'Andriamanitra fa lalana volamena ho andehanantsika any arina any raha hatrizay tsika mijoro tsara ka tonga any de efa atao tamin'izany efa tamin'izany riavana efa namirapiratra zany lanitra zany fa ny tany teo ny andry efa vita ihany
fa teo ny andry aiza ihany nandeha ny herintaona nandeha ny zato-taona tsy fantatra fa miandry teo ny tany miandry etsika Andriamanitra ry havana ny tany miandry ny andininy fahatelo amin'ny Genesis toko voalohany ny tany ry havana zay vao afaka hisy zavatra iova eo amin'ny fiainany miandry ny Genesis voalohany toko voalohany andininy fahatelo ilay tany tsy misy endrika ilay tany foana ilay tany misy aizana zay vao afaka hisy zavatra iova eo amin'ny fiainany be dia be ny mety fiainan'ny olona miaina ao zao ten'Andriamanitra zao androany ry havana mety misy olona eto amin'izao fotoana izao miandry an'io andininy fahatelo io ny fiaina za androany teteny aminao ry havana ny io tany ty tany iainantsika ty dia nanam-paharetana halleloia niandry teo izy natao nisy izy aloha efa nisy rano a satria volazany tenin'Andriamanitra hoe ny fanahin'Andriamanitra nanomba tamboniny rano fa ny zavatra ry havana na dia nisy rano teto amin'ity tany ty na dia nisy inona tsy nisy endry ny andro satria maiza mandeha nangenao ry havana mividy asivo-trano anankiray fenoy fanaka sarobidy be mihitsy ny salonanao asivo seza tena salon tena le lafo vidy fanaka tsara tare tele ngeza be tabla tele le amile lafo vidy lustre tena ohatriny anatrano mpanjaka fa zao fotsiny rehefa miteny am'izay ny olona hoe mba ampisehoe anao hoe le sary ny salon anao dia pui daholo enge ny jiro hoe dia malay vo sary dia lefa sary ny olona pui daholo ny jiro dia manao va selfie dia alay vo sary ny ao an-tranonao fa pui ny jiro fa tsisy ninona hitan'ny olona ozy ny olona inony ty tsy mahita ninina tsisy endriny sady foana ninina zavatra eo amin'ny fiainan'ny olona ry havana fa tsy misy fiazavana dia tsisy ninona jerena eo tsisy fiainana eo tsisy fifaliana eo mihaino anay ianao amin'izao fotoana izao fa io fiainanao io rahalahy io fiainanao io ranabavy mety nandritra ny fotoana maro tsisy endrika sady foana tsisy endrika sady foana amin'ny lafindray amin'ny maha-olombelona tsy manometsiny any ho andreny olona te hamono teny reny satria fiainana tsy misy nininy ry havana alohan'ny olona mamono tena alohan'ny olona manao tontolo fiainana satria tsisy dikan'ilay fiainana fa za te hiteny aminao ny tany ny andro teo amanjato tao marivo taona ny andro ny etsika Andriamanitra tao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fahatelo dia ny andro teo ny tany fa nisy ny tany za te hiteny aminao androany manam-panantenana io fiainanao io misy azo antenaina io fiainanao io mety miteny anao hoe efa efapolo taona zao fa tsisy endry ny fiainako fa za te hiteny aminao fa misy azo antenaina io fiainanao io ry havana misy azo antenaina io fiainanao io azo asina endriny io azo asina fiainana itokantraminao io mila esika Andriamanitra ny fiainanao andininy fahatelo ry havana ny teny Andriamanitra misy mazava Andriamanitra lay volazany ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny endry sy ny amaina rehefa miteny izy dia mantanteraka teny fotsiny ry havana tenen'Andriamanitra tsy hoe lasa Andriamanitra na dia namboatra nitondra zavana avy any an-danitra dia mbola nasiana volamena mamirapiratra no tena asiana tsia ry havana zavatra ray teny ny tenen'Andriamanitra hoe misy mazava dia misy mazava za androany te hampahery anao fa tenin'Andriamanitra fotsiny be dia be ny olona ry havana rehefa tenena atao hoe eny toriteny toy izy ny olona atao iny toriteny nefa nge ry havana ao anatin'ilay toriteny misy hoe teny ny ataoko hoe tsy miteny fa mitoriteny zany hoe misy teny reko dia teneniko aminao zay ny atao hoe mitoriteny tsy za no miteny aminao fa afa-ts'Andriamanitra ry havana no teneniko aminao afa-ts'Andriamanitra no teneniko aminao androany mitoriteny dia za te hiteny aminao androany manomboka androany asio vidiny zany teny zany
fa teny daholo ry havana natonga zavatra teo amin'ny fiainako. Tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ry havana nampiova ny foko. Tenin'Andriamanitra ry havana nampiova lokony zavatra jereko ao amin'ny fiainako. Taloha ny zavatra hitako sy ny zavatra niainako taloha nandraisako an' Jesosy ry havana. Dia tsy sendriny sady foana. Aizina ny tambonin'ny rano, tambonin'ny lalina. Andriamanitra teny misy mazava. Niaraka tamin'izay ry havana. Niaraka tamin'izay ho aho. Tsy haiko tsony hoe vitesy taky ny ahoana. Fa tao anatin'ny tsy indray mpimaso kory. Mbola vetivety noho indray mpimaso. Teny fotsiny Andriamanitra. Misy mazava. Tonga dia nisy nazava teto amin'ity tany ity. Halleloia. Ry havana. Dia teny aminao androany. Fa raha hijentsika ny amin'ny Jaona toko 9. Raika jerentsika vetivety any amin'ny Jaona toko 9. Tiako ianao raha hery androany. Tiako ianao raha hery androany satria tianao ange Jesosy ry havana. Tena tianao ange Andriamanitra. Tsy fon'Andriamanitra io fiainanao io. Ho fiainana foana sady tsy misy endriny. Fa tian'Andriamanitra hisy endriny ny fiainanao io. Raika jerentsika ny Jaona toko 9 andiny 12. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy niteny tamin'ny olona ndraika hoe za fahazavana tontolo zao zay manaraka dia tsy mandeha amin'ny maizina fa anana ny fahazavana iny. Alleluia. Andriamanitra nge ry havana niteny tamin'i Jesosy. Jesosy midiny ianao eny an-tany. Fony mbola vao nohariny ty tany ty. Teny no nitenen'Andriamanitra satria Jesosy mbola teo akaikiny. Fa teo Andriamanitra ny teny andeha hanao olona alaka ny endritsika isika izy moa ny endrisahan'ny Jehovah Andriamanitra teo. Jesosy teny fanamasina ny Andriamanitra ray zanaka fanamasina le torinay aminao isan'andro le telo zay iray. Tamin'izany Andriamanitra miteny fotsiny dia nazavy ty zao tontolo zao ty. Fa amin'izao andro iainantsika zao ry havana. Halleloia. Hatramin'izay koa Andriamanitra nandefa ny teniny. Fanilo ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao ny Salamo 5:100. 5:100. Fanilo ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao dia inona nataon'Andriamanitra rehefa te hitondra fahazavana tamin'ny olona zay novidiny. Naniraka mpanompony fotsiny izy. Dia nitondra ny teniny. Dia nitory teny. Halleloia. Dia niova ny fiainan'ny olona. Nanomboka nisy endry ny fiainan'ny olona. Tsy sendry ny havana ny fiainan'ny zanak'Israely taloha. Tsy nisy endry. Manomboka ny fotoana anankiray ny rahan'Andriamanitra ny solo vavany hiteniteny tenin'Andriamanitra dia nanomboka nisy endriny amin'izay ny fiainan'ilay andeva efa-jana. Tsy sendry ny havana ny fiainan'ireo olona maro tao amin'ny Baiboly manomboka ny fotoana anankiray tonga avy ny tenin'Andriamanitra. Za androany te hampahery anao. Alao ny olona anao tsinitsinina toriteny. Fa ianao manomboka androany. Raiso ny tenin'Andriamanitra. Fa io ry havana tsisy zavatra mihitsy hoe ino misy antsy dia hikatsakatsana anao hoe amboarina anao. Hoe ino misy fandraka anamboamboarana anao. Hoe ino misy akodina dia atao eo ambony akodina anao dia misy tanana manefy anao. Tenin'Andriamanitra daholo ry havana no manefy antsika rehetrarehetra io. Dia lasa fa soa ihany. Halleloia. Soa ihany. Fa tonga amin'izay ny fotoana. Hoy izy Andriamanitra hoe zao Jesosy za tsy teny intsony amin'ireo olona ireo hoe misy mazava. Fa zao Jesosy mandehana amin'izay ianao midina. Halleloia. Mandehana amin'izay ianao midina. Fa ianao ny fahazavana zao tontolo zao. Tsy teko intsony ireo olona ireo andeha amin'ny maizina. Dia vakitsika teo ilay Jaona 8:12. Za ny fahazavana zao tontolo zao ozy Jesosy zay miaraka amiko tsy mandeha amin'ny maizina. Fa anana ny fahazavanainy. Halleloia. Dia iny fa nanomboka nisy endriny amin'izay ny fiainantsika. Za nge ry havana teteny aminao hoe Jesosy le toriko aminao ile teneko anao teny tianao io nge ry havana afaka manova ny fiainanao hoe. Jesosy le toriko aminao io nge ry havana afaka mampisy endrika amin'izay ny fiainanao hoe. Satria nahoana? Satria Jesosy le hazavana. Hanomboka hisy endriny. Hanomboka hisy
Hatramin'izay ianao mety tsy fantatro. Mety hatramin'izay ianao rehefa nisaky mijery dia mahita talohantsika rehefa mijery télé taloha efa ela be dia en noir et blanc télé dia tsy ohatrany amin'izao mihitsy. Zao zao ianao nijery hiritsika teo zao nanao hira misy afomanga karazany maro be ny lokony, misy rano mikorina, misy lokona ranomasina, misy zava-maniry. Tsy hitanao hoe mahafinaritra be ve zany hoe en couleur revana en couleur. Taloha tsy ohatr'izany, noir et blanc, en noir et blanc, mainty sy fotsy ihany ny hitanao, tsy misy ankoatran'izay. Zany ny fiainany ty tany ty revana tamin'ny voalohany. Malafa tonga ny fotoana anankiray ny teny an'Andriamanitra misy mazava. Za ty teny aminao androany. Ianao io mety olona nijery en noir et blanc fona hatramin'izay. Mety écran en noir et blanc nijerenao ty fiainany ty hatramin'izay. Dia mangidy aminao mihitsy dia tsisy ninona hitanao mihitsy. Mitantara zavatra ny olona fa tsy mety tsy hainanao zany. Hitanao ny olona miramirana ny endrika tsy mety miramirana satria zao tsy mitovy ny fahitan'ny olona sy ny fahitanao. Tsy mety niratra mihitsy ny fiainanao hatramin'izay. Dia miandry eo ianao ary za miarabanao raha miandry ianao. Satria ry havana afaka hiovaka na dia tany tsy misy endriny aza. Afaka hiovaka ry havana na dia tany foana tsy misy endrika tany maizina aza. Rehefa Andriamanitra no miteny miova. Halleloja. Dia ny teny Andriamanitra misy mazava. Tonga Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Fahazavany zao tontolo zao. Halleloja. Ahoana teneniny matotoko fatimy. Enge vakitsika vetivety. Halleloja. Matotoko fatimy andiny faefatra ambin'ny folo. Zavatra mahafinaritra dia zao. Jesosy revana rehefa tonga teto dia nizarazavana. Dia mamangy antsika tsirairay avy miditra eo amin'ny fiainantsika amin'ny fomba maro. Mety amin'ny alalan'ny olana ny atsapanao mihitsy hoe Andriamanitra tsisy endriny ty fiainako ty. Dia miditra Jesosy mitondra hazavana ho anao. Mety amin'ny alalana antso maro isan-karazany. Mety misy olona toa sendra nihaino an'ity fandarany ity. Dia araroty. Fa te hitondra hazavana eo aminao Jesosy ary tsy hitondra hazavana eo aminao ihany. Fa tonga anao fahazavanako satria zao tenen'i Jesosy any amin'ny matotoko fahatelo ambin'ny folo. Ianareo fahazavana zao tontolo zao. Ianao io koa afaka hitondra hazavana misy fiainan'olona any. Tsisy endriny mihitsy. Fa ianao io ampiasain'Andriamanitra tahaka nampiasain'i Jesosy revana tamin'ny fiainan'ity zao tontolo zao ty. Ianao koa ampiasain'Andriamanitra hitondra hazavana any amin'ireo endrika fiainan'olona tahaka ny tany foana tsy misy endrika reo. Halleloja. Dia mahereza ianao fa ndao hiverina any amin'ilay Genesis teo antsika satria mbola misy zavatra maromaro tiana ampaherezana anao anatin'ilay teny teo. Dia io zay tena Andriamanitra misy sy mazava dia nisy mazava. Eo amin'izay mipoitra atao ilay amin'izay ny hatsaran'ny tany. Aika misy zava-maniry. Oay, aika misy zavatra maitsomaitso. Aika misy kolerana zavatra. Oay, misy rozy menamena ny sasany. Rehetrarehetra. Fotsifotsy ny sasany. Nomboka mipoitra amin'izay ny hatsaran'ilay tany. Dia nomboka zavatra matevonina. Manomboka zavatra Adama sy Eva revana rehefa vita ny tany. Rehefa vita Adama sy Eva. Tsy nisy zavatra nitaraina. Hoe ohatrany tsy ampy an'izao. Satria to dia zavatra mahafinaritra. Zavatra nisy mazava. Nisy kolerany. Nisy tsirony. Halleloja. Mateo olona, mateo ty. Matamana. Halleloja. Zany angery havany. Halleloja. Zany ty tany ty tamin'ny voalohany. Rehefa nisy mazava dia niova. Lasa mahafinaritra. Peraka teto Adama sy Eva tena milamina hoa. Tsisy ninona nitaraina na hoe zao ve ny batandry. Fa natao hoe za edena rava. Sa mahafinaritra. Sa mateo olona. Tsotra fotsiny. Nisy mazava. Efa io ihany ny teo. Fa mazava ny tsy ampy teo. Ravana. Ny fiainanao nga mety tenenao hoe misy ny zavatra rehetrarehetra. Nefa ianao ohatra tsy mety miadana. Tahitsika tsara nga mba lepira anankiray frantsay nalaza be. Tena sady tsara tarehy be mihitsy lava tsara, ranjanana tsara. Ny vehivavy rehetra rehefa mihiry zany mikikika.
teo eny atsandriny daholo tena hoe tena tean'izany lehilahy zay sady tsara feo tsara tary raha za zany vehivavy tena mba tena tiako izy iny za lehilahy dia tsy tiako izy fa zao mbola manontany any izy ao anaty raha hoe tena iza ny afaka hiteny fa tiana mbola milaza any izy ao anaty raha hoe tsy misy namana tsisy tiana ny tena marina ny tia azy be dia be fa tsotra fotsiny rehefa tsisy hazavana eo aminao ry havana dia mijanona ho tany foana tsy misy endrika foana ny fiainanao vainga antsika nahita taty andafy olona multimilliardaire namony tena dia raha ho antsika tsy manam-bola be ohatran'ireny a dia manontany tena ina ny aminoko tena ry hava rehefa misy ny vola misy olona zao mahanitra be mihitsy meno an'izao ten'Andriamanitra na mijery an'ireny vaovao reny dia mieritreritra hoe za rehefa manam-bola tsisy ninona tsony ahiako amin'ny fiainako diso ianao ry havana fa natao manam-bola tsy misy ohatranao azy rehefa tsy misy hazavana ny fiainanao ry havana rehefa tsy misy Jesosy ny fiainanao ry havana dia mijanona ho tany foana tsy misy endrika ihany ny fiainanao zany ianao mane antsoavo aminao androany tokony iova amin'izay ny fiainanao tokony hanomboka hisendriny amin'izay ny fiainanao dia ny antokana mpisy endrika an'io dia ny tenin'Andriamanitra raisinao amin'ny temanao hoe misy mazava dia isy mazava dia hanomboka nisy endriny andiny faefatra rehefa nisy mazava dia hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava aleloia fantatr'Andriamanitra ngeravana fa ilayntsika ny mazava fantatr'Andriamanitra ngeravana tsika mandeha ao anaty maizina mitsoraparapoka anaty maizina sasatria mienjery io hoe ianao ina tsy angataka azy hoe me mazava Andriamanitra fantatr'Andriamanitra fa tsara ny mazava te omeny mazava tsika fa ny olana tsika mandany le mazava firy ny olona toriana Jesosy zany ravana mihivingivony toy ny olona nanony aminao fotsiny ena maso anao dia ozy ny olona za mandray an' Jesosy fa tena marina ozy ny olona inona ny ilako an'izany Jesosy zany nefa ravana ny fandraisanao an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy zao ny fiainanao ampisy mazava eo amin'ny fiainanao dia atonga ny fiainanao misy endriny sy matehonina amin'izay dia hitan'Andriamanitra fa tsara Jesosy ravana dia atolotr'Andriamanitra ny olona rehetra satria fantany fa tsara fantany fa fahazavana amin'izao tontolo zao ary tsika dia zao tontolo zao ianao io zao tontolo zao maizina ianao maizina ny fiainatsika mandeha eny amin'ny maizina isika fa ny antokana fantatr'Andriamanitra ampazava ny lalaka lehantsika ry havana dia tsotra ihany ifandraisantsika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatsika tsy mbola tarange ianao ry havana raha miteny anao foana mpitoteny raisy Jesosy za teteny aminao mbola tsy tara ianao azonao raisina androany ianao afaka mandray an'izany ozy anao za mbola iandry amin'ny heriny dia miandrasa ry amin'ny heriny aloha nefako fantatrao fa ianao tsy tompony ampitso raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao zany fotoana tsara be androany mety fandaranao en ligne ny hitanao fa tsy maninona zany ry havana tsy fandaranao en ligne na tsy en ligne ny zava-dehibe fa ianao ve mandray an'le teny halleloia ianao ve mandray an'le teny ianao ve mandray an'le hazavana fa tokony hisendry ny fiainanao dia nisendry dia hitan'Andriamanitra fa tsara zany dia nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizana nataon'Andriamanitra ny saraka tsara mihitsy ry havana ny mazava dia nataony mihitsy hoe zao tia maizina dia tia mazava tsy nataony fangarongaro teo fa raha tsy zany dia hitovitovy ihany zany nge ry havana mahatonga ny fiainantsika zagaga ianao raha mahita fiainan'olona tena mitsombadika ambony ambany mihitsy amin'le lafiny tsara ny tiako teneniny raha nahazo tamin'ny PMU ianao mety hitan'ny olona iova ihany ny fiainanao fa possible mbola hiverina amin'ny taloha za mahafantatra anao nahazo tamin'ny vola tamin'ireny taloha mety mijery ato ary izy indrosa intelo izy nahazo vola be fa tena niova tokoa ny fiainana fa tao anatin'ny fotoana voafetra fa ry havana ny fiainan'ny olona anankiray azagaga ianao raha mahita fiainan'olona mihitsy mibadika ambony ambany tsisy hidirany tamin'ny taloha mihitsy ozy izy ny olona mantsy an'le lehilahy teraka jamba tsy izy io
ny sasa miteny hoe izy io satria ny tarehany ohatrany izy any a nefa izy ohatrany tsy izy manam-piteny le lehilahy hoe za ihany ty za mihitsy no izy satria zao tsy mampino ry havana amin'ny fiainan'ny olona anankiray nandray an'lay azavana dia nanjay an' Jesosy tsy mihino tsy mampino mety misy iteny aminao rado ve io be dia be ny fiantsonareo anaty aloha rado takalotakalo maika iboay ozy ny sasany dadafara ozy ny sasany be dia be satria nandalo fiainana be dia be za ary nisy anarana anatsialovana atavoly tamin'ireny riavana fa tsisy idirany amin'ny fiainako taloha ny fiainako amin'izao satria nahoana ary io tsy hoe mandritra ny telo volana tsy hoe mandritra ny 5 taona ianao rahalahy ianao ranabavy raha mieritreritsy ny ahitana tamin'ny taloha ianao dia aza manantena fa raha te hifankahita amiko anatin'ny tontolo ianao dia miova fo ianao atao amin'i Jesosy. Halleloja. Fa ny fiainana riavana sarahan'Andriamanitra mihitsy. Zao ny fiainako taloha maizana, zao ny fiainako amin'izao mazava. Halleloja. Ary rehefa ao amin'ny mazava riavana tsy mety intsony zany. Za variana mahita olona miverin-dalana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Za variana riavana mahita olona nanompo be an'Andriamanitra ny rehatra sy ny sisa fa lasa miverin-dalana tsy manao an'izany intsony. Satria io mbola tsy tena nakatsirony tamin'io mazava io. Fa raha ianao zany riavana zatra mandeha amin'ny mazava tapahana amin'izay ny jiro tsy maintsy tena tsy azonao ny hainao tena ozana tsy haiko zao tena aiza le mazava tsy vitanao intsony miaina amin'izany. Ary misy olona eto menao zay tena andromanzo lasa miveriverin-dalana za te teny aminao vereny ianao mbola fotoana zao mbola tsy niova Andriamanitra rahalahy tsy niova rahalahy tsirony Jesosy matoa zay mijanona eo dia mbola tsara tsy miova tsy lany maminy isan'andro isan'andro dia lasa le toyan'le tantara dia zao nosarahan'Andriamanitra amin'ny mazava sy ny maizana ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary ny maizana ataony hoe alina sy ny anarana mihitsy zany mazava natao hoe andro dia ny maizina natao hoe alina mba hahafantaran'ny olona fa zao ny atao hoe maizina zao ny atao hoe mazava nosarahana sy ny anarany hafa vaovao mihitsy na sy ny anarany manavaka azy mihitsy riavana taka ny fiainantsika hoe taloha sy taoriana ny raisan'i Jesosy fiainantsika teny amin'izao tontolo zao sy fiainantsika ao amin'i Jesosy. Alleloja. 5 ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro ary maizina ataony alina enonao tsara ty dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohan'izay ajanontsika momba ny Genesisy fa zao zavatra tena amarana koa le Genesisy io hoy ten'Andriamanitra nisy ny hariva ary nisy ny maraina zay ny atao andro voalohany. Ho antsika zay mbola tsy mahafantatra tsara fantatrao fa ny andro anankiray dia mifanohatra amin'izao eritreretintsika hatramin'izao atsika hatramin'izay mieritreritra hoe androany zao tsika 24 août dia tsika zao mieritreritra hoe rapitso 25 fa ny amin'Andriamanitra riavana tsy le maraina sy ny hariva ny atao hoe andro anankiray fa ny hariva sy ny maraina zany hoe manomboka rahariva maty masoandro zany zao tsika tsy hoe rapitso mipotra masoandro fa rahariva maty masoandro io le andro azafady io le hariva dia avy eo vao maraina hoy ten'Andriamanitra hoe nisy ny hariva ary nisy ny maraina andro voalohany zany zany hoe ny hariva aloha zay vao ny maraina zay ny atao hoe andro voalohany fa tsy hoe maraina zay vao hariva fa hariva aloha zay vao maraina. Raha hariva zany zao ianao raha ohatra zany zao ianao misy olona teraka eto taona 5 volana aogositra ohatra 25 août ohatra ny anniversaire anao dia raha hariva zay dia efa afaka miarabanao rehefa maty masoandro hoe joyeux anniversaire ianao tratry ny fety tsy ho tery andro rapitso zay satria zay ny an'Andriamanitra ny hariva fa ny maraina. Ny olona nefa riavana dia zao zay efa marina ten'Andriamanitra vakitsika io baiboly io zava-dehibe mantsy satria teny zavatra aminao ny hariva vao maraina zay ny atao andro anankiray zay ny hitan'Andriamanitra mapety azy. Be dia be nefa ny olona tsy mety manaiky an'io riavana be dia be ny olona tsy mety manaiky an'io amin'ny fiainam-panompotsika nefa riavana dia za tena teteny aminao
fa zay ny tontolo andro anankiray men'andriamanitra atsika ariva aloha vo maraina fa maniny nefa mifantaritsika tsara fa zavatra samy hafa reo ndray maizina ndray mazava tsy afaka atao hoe mazava foana tsika misy fotoana toriny misy fotoana iasana tsy mahita tory ianao raha mazava foana io andro io fa nasian'andriamanitra koa ny alina zay vao no maraina endrika anankiray ry avana tian'andriamanitra anapotrana ny fomba fiasany ny fomba fitondran'andriamanitra atsika ny fomba fahitan'andriamanitra ny fiainatsika dia jerentsika amin'izay ny tantara ao amin'ny baiboly fa zay koatr'izay daholo ngery havana ao amin'ny baiboly ary havana maizina ariva vo maraina ariva vo maraina tsy adinitsika agnambo Jesosy rehefa tonga tao amin'ny fahagagana voalohany dia mbola miporofony Jesosy fa alina aloha vo mazava zany hoe le maizina aloha le ratsy aloha araka ny teko tao hoe tsisy niteny tamintsika mihitsy tsara ny maizina ka le maizina nge le nasiana hazavana vo lasa tsara dia Jesosy le havana rehefa nanao fahagagana voalohany dia mbola miporofony zany na dia mifanasana tao tany atao hoe Kana dia nisy zavatra nitsanga fantaritsika tsara tsy averina tsofa rehefa nandeha mifanasana lany ino de izy ty lany a ny divay Jesosy nefa tao zao mba zavatra nitsoahan'ny olona zao zavatra mba tena voatandry nraiketin'ny olona tsaroan'ny olona tamin'izay fotoana zay ry havana zavatra nitsaroan'ny olona dia zao misy zavatra tsy normal satria hatramin'izay ozy ny olona ny divay tsara aloha zay vo ny divay ratsy satria ireo le olona ry havana tsy mety manaiky tsy mety zatra ny fomba fitantanan'andriamanitra ny fiainana fa raha olona mahay tenin'andriamanitra reo raha olona mahafantatra ny Jesosy reo dia tsy tokony hagaga ry havana raha ny divay ratsy aloha zay vo ny divay tsara satria ny an'andriamanitra ny andro anankiray dia mety tomboka amin'ny alina me mazava ao raha ozy niobolana tena jerentsika kely niobolana e zay nge valy havana ny olona ny tsy mety eken'ny olona izay fahamarinan'andriamanitra zay jerenao tsara ngery havana ny fanoalan'ny niobolana mpanolotra ny obolana ny fiainatsika ny fiainan'ny olona zanak'andriamanitra ny fiainan'olona nandray an' Jesosy dia tokony ohatr' zao tsisy hafa am'le an' Jesosy nanomboka amin'ny fanasana dia nisotro divay ny olona dia ohatrany tsara ihany ny fahitan'ny olona azy ohatrany tsara ihany maro fa tonga amin'ny fotoana tsisy tsony ny divay ka namoaka ny divay avy aminy amin'izay Jesosy dia teo ny olona nanomboka natsapa hoe zany ny tena atao hoe divay satria hatramin'izay ry havana mbola tahaka an'le tany anankiray nisy rano ihany fa maizina tsy nisy endriny tany foana tao anatin'le fanasana fa rehefa tonga le fahazavany zao tontolo zao le havana naseny mitovozina le rano tao anaty siny teo ny olona vo nytena hoe zany ny tena atao hoe divay taizy zany divay zany ny tsy navoaka ka satria zao ry havana ny an'andriamanitra maizina aloha vo mazava neny devoly ry havana mifanohitra amin'izay mazava be mihitsy aloha dia memaizina manam-patokana anina famoisampo potika tanteraka ny fiainana misy mihitsy aza lasa dala misy tena hoe ohatrany tsy fiainana taloha fanohatra aminy teo zany nge ry havana fiainan'ireny olona manao paky tamin'ny devoly reny e popoka be ao anaty fotoana foy ay tsisy setrao fa tsy mbola nahita anankiray tamin'ireny ka tafavoaka tsara teo amin'ny fiainana fa ny mazava ny maizina manakarena me mahantra matanjaka meosa satria tsy nanaiky le apetraka andriamanitra hoe maizina aloha vo mazava ny planin'andriamanitra le havana ariva aloha alina aloha vo maraina azagagy anao aza malahelo
raha nandray an' jesosy ianao de ohatrany hoe tsy otrany hafahafa zany ny fiainanao. Tasa malahelo ianao, be de be ny olona voafitaka riavana amin'izao fotoana izao, satria izahany tevoly hovaina ny fahitan'ny olona ny hevitr'Andriamanitra. Izahany tevoly riavana atao tsy tsapan'ny olona ny planin'Andriamanitra hoe maizina aloha vo mazava, fa ny tevoly sosoan'ny mazava aingana aloha ny olona, ary eo mahatonga ny olona mieritreritra. Fa ohatrany tena tsara ihany ka mba manompo tevoly totonga de mety maninona ny olona saza mbola reraka mivavaka manao alim-bavaka mifadianina vo ohatrany tahin'Andriamanitra. Ny an'ny sasany riavana manao ohatr'izao fotsiny, manaiky fotsiny, manao bakita fotsiny, tonga ny zavatra rehetrarehetra, na de mody mivavaka ihany aza tsy maninona, satria tsy manaiky ny planin'Andriamanitra ny alina vony maraina. Za teteny aminao androany, alleloia. Za riavana teteny aminao amin'ny foko rehetra androany. Ohabolina toko 4:7. Zao mba tenin'Andriamanitra. Ny olona nanohatra amin'ny baiboly dia olona mpandinika, olona manana traikefa amin'ny firahana amin'Andriamanitra, mahay tenin'Andriamanitra, ny aina tenin'Andriamanitra. Zao ny zavatra mba teneniny Mario amin'ny baibolinao ty teny ty. Ohabolina toko 4:7 manao hoe fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-potoa tao fonan'ny andro. Ny atsika riavana, ny fiainantsika dia zao. Na firy taona ianao na firy taona androany, araka ny teko taminao teny am-boalohany hoe tsy fantatry firy taona zay ny ainanao dia tsapanao mihitsy hoe endrika, tsisy endrika sy tany foana zany fiainako zany, tsisy tsirony zany fiainako zany. Fa aza malahelo ianao, fa raha manaraka amin'ny planin'Andriamanitra ianao riavana dia ny maizina no hivadika mazava, ny alina no tonga maraina. Dia raha eo amin'ny toeran'ny marina ianao, raha mandeha amin'ny lalan'ny marina ianao, dia toy izany ny fipoaka ny fiainanao. Maizina manomboka misy masoandro mitsilopolopo kely le amin'ny 5 maraina indry, amin'ny 9 maraina manomboka mainamena ny masoandro, alleloia. Amin'ny 20 maraina misandratra ny andro, amin'ny 7 misandratra ny andro, jerenao me mafana, me mafana, me mafana, malaky tatao fonan'ny andro le tena tsisy aloka tsony. Zany ny lalan'ny marina riavana, zany ny fiainan'ny marina. Saika tsy mety eken'ny olona zay, satria izy ny olona tsy moro zany. Fa za koa tena teteny aminao, tsy moro zany, tsy moro. Nefa na tsy moro azy, zay ny planin'Andriamanitra. Nefa teteny aminao koa fa raha sarotra lavitra aloha zany ny fiainana andehanan'ny olona tsy mandeha amin'ny planin'Andriamanitra. Ekeko mety mandritra amin'ny taona maro mibalika io masoandro io. Za riavana tena nahita karazan'olona be dia be atao amin'ny fiainako. Za tena olona tena, za zany tena mifanerasera tamina karazan'olona be dia be, tsy mbola mifanerasera tamina olona be dia be ohatranay ianao hoe karazany maro, fa za nahita fiainan'olona. Za mahita zany fiainan'olona tena hoe nipaktize tamin'ny diabla zany riavana, fa tsy mahateo ty zany ao amin'ny fotoana mampatanjaka azy dia tena nahazo zao tontolo zao. Ny indrindray miposaka be aloha, ny atsika ny lalan'ny marina taka amin'ny fipoakandro maraina, me mazava, me mazava, me mazava, mandra-pitatao vonana, fa ny indrindray mitatao vonana, mandra-pamaizina, mandra-pamaizina, ary tahotra ny ainana an'izany, tahotra ny ainana an'izany. Tsaroko mihitsy le mpanakanto frantsay malaza be vo maty taona vitsy zay. Zao ny zavatra mba tena tao anatin'ny saina, matahotra tsisy ohatr'izany, tsy avela misy mandeha mody ny namany rehefa amin'ny alina, rehefa nomboka narary izy, satria zao matahotra ny ho faty izy, matahotra ny ho faty satria fantatra fa avy tany amin'ilay mazava be izy, nomboka nidina ho any amin'ilay alina. Tsika riavana tsy matahotra ny ho faty zany a, za riavana tsy matahotra ny ho faty zany a. Raha matao anatin'ireny alina ireny a, tena tsy sevitra ny a. Fa raha zao amin'ny maty, ny lalako io riavana mandeha makany an'le me mazava, me mazava. Ary zany daholo ny planin'ny olona rehetrarehetra, zany daholo riavana no planin'ny olona nentin'Andriamanitra. Fa tsy mety eken'ny olona zany, tsy mety eken'ny sain'ny olona riavana zany andalo aiza.
zao ny tenenin' Jesosy nentin' Jesosy ny mpianatra hijery ny firafitry ny tempolo ry havana. Ny mpianatra mahita hoe mirafitra tsara io tempolo io. Ianao zao mety mahita mihitsy hoe za tempolin'Andriamanitra efa mirafitra tsara. Tsaroako nisy olona anankiray zay nifanaraka tamin'ny kalan'ora dia nanan-karena fa zao ny tevolo koa tsy mamimeme anao fa harena fotsiny zao misy zavatra ao ambadika zay dia misy sorona takin'ny tevolo taminy rehefa nanan-kany dia tsy nentina amin'io dia nampitoka amin'izay dia ampahorin'ny fanaratsony isan'andro dia ny délivrena nentina atao amin'i Jesosy fa zao efa nanan-karena be. Fa zao ny olona narevana ny devolo zany rehefa manome zavatra anao rehefa ao aminy ianao meny fa rehefa hiala ao aminy ianao dia esorony koa reny. Azagaga zany ianao raha mahita olona anankiray mpanompo sampy be mihitsy mpanan-karena be fa manompoka mivavaka ohatry ny lasa mahantry zany olona zany. Dia azagaga ianao fa raha olona tianao zany zany dia mifalia ianao fa zany ny atao hoe olona miditra amin'ny planin'Andriamanitra. Dia zao ny ataon'ilay olona rehefa nanandro fotsiny nasen'ny délivrer dia nitsofina rano dia ny arenany ihany moa izy koa any an-danitra nefa arena tsy tia azo tao amin'i Jesosy fa tsy zany ny planin'Andriamanitra ry havana. Ary zay tsy itiavan'ny olona ny planin'Andriamanitra hoe maizina makany amin'ny mazava. Ary na dia efa nazava ianao dia averin'Andriamanitra eo amin'ilay maizina dia para vaovao mihitsy aloha. Ary iny tena tsy tian'ny olona. Ozy ny olona hoe rehefa miantso mitady an'i Jesosy aiza le mazava e vao miditra dia fa aiza le mazava mivavaka herinandro aiza ihany le vola fitahina to tsy hita tsy mety. Fa nga dinonao ry havana fa ny fipoakandro ny malina dia lala malina dia toy fipoakandro maraina me mazava me mazava me mazava dia tsy tamanao amin'Andriamanitra ny olona. Nefa ry havana zao ny tenenin' Jesosy hitanareo izy tempolo hitanareo tsara be io tsy avela izy vato ifanongoka tsy horavana. Mety fahitanao an'io mitsangana be mety fahitanao ny tenanao mitsangana be mihitsy amin'ny ara-panahy nefa taditoy ry havana fa raha misy zavatra mbola tsy sitrapon'Andriamanitra tao. Raha tian'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy hoesorina aloha raha mbola misy vato mifanongo. Le vato mifanongo zany no antsika zay tsy mahafantatra dia zao raha olona mpandrafitra trano ianao eto dia mahafantatra tsara misy masonga mety za misy fotoana manana havana akaiky zay tena mahay mandrafitra trano be mihitsy dia variana fa hitanao le briky iny briky rehefa mipetaka dia tsy atao tsy atao hoe ty zany a briky anankiray dia to dia misy briky ray eto amboniny dia briky ray eto fa tsy maintsy atao mifandika ohatry zao ity eto a dia aveo ty eto tsy maintsy ohatry zay tsy fantatra aloha zay antony zay mamafy ny trano ry havana. Indraindray ry havana tsika no tefena maimaika fotsiny na dia mpanompon'Andriamanitra azy tsika dia tefena maimaika tefena maika nefa Jesosy ny teny tsy avela izy vato ifanongo tsy maintsy misy zavatra zay mahatonga atsika mbola tefena zay mahatonga atsika mbola ratsanana satria tsy avelan'i Jesosy izy vato ifanongo raha tsy arotana aloha dia atsangana amin'izay le tena izy. Ary eo ny tena tsy eken'ny olona le hiverina zero ry havana dia anaraka le planin'Andriamanitra hoe maizina aloha vao mazava fa tsy hiala eo amin'le mazava fontsony olona le eritreretiny hoe mazava. Nefa ry havana zany teteny aminao androany raha tian'Andriamanitra dia tsy maintsy atoany zany tsy maintsy ho ampidirina anatin'ny planiny ianao tsy mora tamin'ny petera nge ry havana zany hoe efa mpanjono mpanan-karena tamin'ny fanjonono fantadaza tamin'ny fanjonono nesorona tamin'ny reny nasenana ny lozany reny ny lozany ny arato ny lozany le anarana malaza nafantarana azy fa izy Jesosy amin'izao sisa izao dia ataoko mpanaratolona ianareo dia mehezan'ny olona mpanaratolona zany ve ry petera dia mba ho hitompona zany ve ny efa ranao ry petera fa nandeha petera ry havana tsy mora ry havana zany hoe ianao lasa miverina miainga zero nosogolana
mpanarato rehetra namany petera mety efa nanana santaritsoiny hoe sambo kely firy miasa mandeha eny na janony jerena amizay na dia olona nampianarina anjony taloha ara nampianarina anarato taloha lasa mpanan-karena lavitra aloha izy fa nina amin'olona petera ana petera ina vaovao zao efa mandeha be mihitsy ny asako zao petera le efa sambo kely be deabe ny ampiasaiko zao mampiasa olona be deabe miondrika motsy ny petera satria zao petera ry avana nyteneny jesosy andao anarato olona de mezan'ny olona petera zany lioka zany ke ry avana zany lioka mpianatry jesosy zany dokotera médecin diplômé agréé par l'état raha am'izao fotoana iainantsika zao dokotera no natsona anao iny hanarato olona mora ve zany aminao sasarotra tsy mora zany ry avana ajanonao daholo stetoscope sy ny rehetrarehetranao hatramin'izay anao eo ambony latabatra loatsy manoratra fanafodomen'olona dia miditra ny vola fa manomboka eto ianao andao ny birao anao dia andeha hoaizy andeha hanarato olona andeha hiaraka amin'le fahazavana zao tontolo zao dia izy ny olona inona koa ny dikan'izany fa tsy fantatry ny olona fa mifiaina amin'ny petera sy rinioka ry havana efa manomboka avany amin'ny maizina ohatra ny eo amin'ny maizina aloha ny angana fa manomboka mandeha mitsilopolopy fa karama zany mosesy zany everina fa tsy olona teo amin'ny seza fiandrianany farao mosesy ke ry havana tokony nandepy farao e gaga ny olona mahita ny olona mahita mosesy mpiandriondry ny jetro rafozana hirakiraka hirabotry saika DG lasa planton raha tsindra misy planton fa tsisy asa ratsy zany satria nahoana averin'andriamanitra eo amin'ny planina ry havana maizina aloha alina aloha fa zao efa tafiditra anatin'ny planiny marina ianao ary lala marina tovi-pokandro maraina za matahotra ianao alina io androany fa tsy maintsy hipotra amin'ny masoandronao fa ga ry havana mory zany Abraham zany eo amin'ny tranony ray aman-dreny eo an-tranony rainy manaka tao no tenen'andriamanitra hoe miala amin'ny tany rainao sy ny reninao ho any amin'ny tany zay tsy fantatrao tsy nivimbona nininy tsy mory zany fa niditry Abraham atao anatin'ny planin'andriamanitra maizina aloha vao mazava ry havana malala te hiteny aminao amin'ity androany ity fa zany Davidy zany ry havana niakana tao an-dabo efa entsika any le toriteniny mampimina vo tamin'ny aingakaingana iny efa tafiditra tao an-dabo efa sika nahazo seza fiandrianana tendritendry lokanga aloha dia efa mba manomboka mijery ny fiainanao an-dabo dia efa nanana programa amin'ny herinandro zao mety efa mahazo seza fiandrianana azafady mbola nihetry ndray aloha ary eo le zavatra tena tsy tiany olona hoe efa mbatato ihany ve dia andeha hitsoka ny andavabato efa ndray misaoty sisa dia tonga teo amin'ny seza fiandrianana ry saoly tsy nety nanaiky an'izany fa misamboriny mihitsy ny agaga sy ny matavy rehetrarehetra ny amalekita fa zao ry havana Davida niditra tao anatin'ny tontolony marina nandeha tamin'ny lalany marina dia nanaiky ny planin'andriamanitra zany Zakaiosy zany ke ry havana malala teneniko anao e atsitrapo mihitsy ny Zakaiosy Jesosy manomboka androandry ny atsasaky ny fananako omeko ny malahelo ary zay nalaiko tamin'ny fanambakana dia averiko avy efatreny ry havana ianao hoe tena afaka miteny aminy fa mbola nijanona ho mpanan-karembe teo an-tanàny Zakaiosy raha nanana 1 milliard zany Zakaiosy ny 500 millions no tonga dia men'ny olona ny 500 millions ampony anonera milahatra amin'izay ny olona ny ohatrina nalaiko taminao 50 millions soloko 200 millions zany ralahy ohatrina ny ianao avy efatreny daholo e mory zany sasarotra ny lozany Zakaiosy ry havana fahitany olona hoe ohatry ny lozany Zakaiosy zany fiainana mazava zany fa ny tena marina lasa Zakaiosy niditra tao amin'ny planin'andriamanitra maizina aloha fo mazava
za ry avana teteny amintsika tsirairay avy mety tsy mora aminao za miditra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra satria ry havana be dehibe ny zavatra be dehibe ny zavatra ry havana tsy maintsy ho ajanonao be dehibe ny zavatra ry havana mbola merenan'Andriamanitra anao amin'ny depara voalohany satria tian'Andriamanitra ianao andeha amin'ny planina dia betsaka ny mialandara ange mba tonga ny olona tsy mety tamana amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana tsy te handalo eo amin'izay toeran'izay tsy te handalo eo amin'ny lalana naleha Zakaiosy tsy te handalo eo amin'ny lalana rehetrarehetra ry Paoly ingery havana e Paoly zany ingery havana olona nitsongon'olombolo e Paoly ingery havana nanana nationalité romane zany hoe Paoly zany tena nanana ny tompontsoa rehetra ohatran'ny ianao zany aty Frantsa ohatra dia nationalité française ianao dia zay tompontsoan'ny frantsay dia tompontsoanao fa nilatsaka avy any ambony soavaly nandeha nakany an-tany efitra ny anatra niverina avy any fiainana hafa mihitsy tsy Paoly talotsony solisy tamin'izany mbola solisy tamin'izany verina avy any izy lasa Paoly ary fisainany taloha tsy fisainany ntsony amin'izao satria nisy atao amin'ny planin'Andriamanitra ohatrany hoe verina maizina ozy ny olona hoe zao ve ny atao manompo an'Andriamanitra ry havana zany efa teteny aminao androany ny fiainana ry havana rehefa miditra amin'Andriamanitra dia zao me tsara amin'izay io diso hevitra ny olona mieritreritra mahafaty antoka ny mivavaka ekeny fa misy ny zavatra izay hanefen'Andriamanitra anao izay mety tsy voatery mora aminao amoizan'ny olona any Jesosy ry havana io fanefeny io ndrindray io fandratsanana misy toetranao mbola tsy mety averina zéro aloha misy fomba fahitanao tsy mety averina zéro aloha misy frérianiny aminao averina zéro aloha ianao fa ny zavatra tokony ho fantatrao dia zao ny lalany marina tahaka ny fipoakandro maraina ry havana dia mazava mandrapita-tao mifonan'ny andro tsy maninona ry havana ohatry ny korsa soavaly ihany io raha tsika mahan'le korsa soavaly manipy dia zay mahita enina dia mivoaka fa elanany eny ry havana ny fizantoetra ny fanefena mipoaka an'le olona hiverina ny anaty fonja ny talitsika ry havana rehefa manao korsa soavaly le misy an'le ohatry miakatra amin'ny totohatra iny dia tonga any amin'le sarina satroboninahitra amin'izay be dehibe rehefa miverina any am-ponja ry havana verina any amin'ny maizina satria nahoana any amin'le mifanohatra zany any le mazava etretin'ny famazava hony ten'Andriamanitra etretin'ny olona fa any mampetin'ny fiainany dia tamany izy tsy izay ny planin'Andriamanitra ry havana dia nitondra anao any amin'ny lalan'ny marina fa ianao tokony atoky an'Andriamanitra fa ianao tokony atoky an' Jesosy ilay fahazavana fa raha ianao mandraisinao ilay fahazavana ry havana tsy handeha amin'ny maizina zany ntsony ao anananao ilay fahazavana ina zao nampahirezan'ny olona namany any Jehova ry havana rehefa tanatina fahoriana be any amin'ny Jehova toko 1:12 andiny 7:10 hoy ny olona manao hoe ary amirapiratra lavitra no mitatao-vonina ny andronao na dia sendra manjobo aza dia tonga tahaka ny maraina eny ry havana ny verina nanjobona ny ainga teo amin'ilay voalohany fiainan'ny Joba fa zao no nampahirezan'ny olona azy mbola mirapiratra lavitra no mitatao vovonana manekeo aho ianao ny planin'Andriamanitra ndatsika hivavaka ho aho rehefa tonga eo amin'ilay fotoana amin'izay ianao zao fitondran-tena tsy metinao zao dia maneke ianao ny planin'Andriamanitra hatramin'izay ry havana mety vatin'olona nge ianao io le ohatry hoe manana be manao akanjo tsara be manao ranomanitra be hitan'ny olona tsy ritiny olona io nge ry havany mety vatin'olona nge sanatriny mamelona anao dia tsy sitrapon'Andriamanitra zany toy izy Andriamanitra hoe miala amin'io ianao dia zao tonga dia eritreritao aiza tsony aho zany ny ahitan'izao rehetrarehetra ny ainako hatramin'izay
fa raha matoky an'Andriamanitra ianao ry havana ny an'Andriamanitra maizina vao mazava zany raha no te-ampahirantsika rehetrarehetra misy zavatra maro ry havana tian'Andriamanitra anefenantsika hanamboaranantsika mba tena homendrika ho antsoina hoe marina mba hiditra eo amin'ilay lalany marina Isaia 7:20 manaparanantsika azy Isaia 7:20 andiny 10 enono tsara ty zao le tenin'Andriamanitra hoe ary afonao hoanin'olona izay hanina tianao ka mahavoky ny ora ianao dia hiposaka ho amin'ny maizina ny fahazavanao ary ny aizo-pitinao ho takany mitatao vovony ry havana malala zany ro any tianao antsoavo amintsika rehetrarehetra tianao antsoavo amintsika rehetrarehetra androany ry havana fa mila mafoy ianao mila mafoy ianao zany hoe tena teteny aminao androany fa ianao io mila mafoy ny ratsy rehetrarehetra eo aminao fa raha fonao reo ry havana dia aza malahelo le fiposaposahan'ny fiainanao tamin'ny voalohany ianao fa mbola mihoatra lavitra no indray no anaovan'Andriamanitra ny fiainanao raha matoky ianao zany ro any teteny amintsika rehetrarehetra ry havana zany ro any tena te hampahery antsika rehetrarehetra maherezy ianao midiry ianao ny planin'Andriamanitra midiry ianao ry havana ao amin'ny planin'Andriamanitra fa rehefa tafiditra amin'ny fiainanao mety miainga ohatry ny tsotsotra io mety toizy ny olona ohatry ny lasa mampalahelo ohatry ny lasa mahantra be izy zany sa ohatry ny lasa tsotsotra be tsy ry havana tsy ry havana dia teny aminao petera ry havana ohatry ny sogona namana rehetrarehetra tsy nanarato tsony manarato olona amin'izay fa mba fantatrao ry havana mandeha amin'izay petera tsy olona tsony manaiky azy fa fanaratsy eo amin'ny olona mihitsy devoly tao amin'ny olona mihitsy vao jereny petera dia miroro nanaiky an'Andriamanitra petera ry havana dia nanaiky amin'ny petera zao tontolo zao manaiky azy hatramin'ny démolie za mampahery anareo izay mpanao délivrance miaraka aminay eto amin'ny groupe zao voa ny ampaherezanay anareo manao hoe rehefa avy manao délivrance tsika dia rehefa le mikikika iny ny devoly rehefa délivré le olona takan'le vola ataontsika tamin'ny fakomandy hatramin'izay ianao mehezan'ny olona hoe ta lasa mivavaka hoe lasa miziplava hoe lasa ohatry ny mampalahelo tsy maninona ny olona afaka meanao amin'ny fotoana ohatr'ireny mandrapatonga amin'ny fotoana anankiray eny aminao mazava fa na ny démonie aza manaiky anao ry havana any ianao mieritreritra amin'izay hoe Jesosy soa ihany fa teo ianao amarantsika amin'ny fotoana androany dia zao ry havana dia ampahirenao androany vakiko aminao farany ty ten'Andriamanitra amin'ny Daniel amin'ny boky ny Daniel ampahirizoko atsika rehetrarehetra na nareo izay vao hiditra amin'ny planin'Andriamanitra na ianareo izay efa ao aza mierikerika ianao aza mierikerika ianao dia aza mieritreritra hoe Andriamanitra aiza ny anjarako Andriamanitra ahoana ny fiaina fa ny olona atao ohatry ny lasa tsy adinon'Andriamanitra zany ny anjaranao Daniel toko 12 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 vakiko aminao androany ampaherezako anao amaranantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrin-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka izany hatr'izay nisy ny firenena rehetra ka hatramin'izany andro zany ary amin'izany dia ho avaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra tao amin'ny boky andiny faharoa ary maro amin'izay efa matory ao amin'ny vovoky ny tany ny fo ny sasany ho any amin'ny fiainana mandrakizay ny sasany ho any amin'ny enatra sy latsa mandrakizay ary izay endry dia amirapiratra toy fa mirapiratra ny lanitra ary izay mamerina amin'ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay teoria zao ry havana sa ty ampahery anao androany petera ry havana nandao ny arato mety mezan'ny olona ohatra mety niena tokoa teo am-pelantanany fa rehefa nitenenina amin'izay izy hoe andao anarato olona ianao dia tsy nisalasala izy na dia tsy mora azy zany
averiko aminao ihany tsy mory zany iainao anaty maizina aloha fa tiako tenenina anao ny andro anankiray ry havana dia zao maizina aloha vo mazava ina nefa rano petera nefa rano petera iry havana tsy nanarato tsondrotsony izy fa nanarato olona ary mitondra ny olona iverina amin'ny fahamarinana namerina maro amin'ny fahamarinana nitory tamin'ny olona le fahazavana satria manteneny Jesosy ianareo ny fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina ianareo tanàna miorina eny atendrombohitra ianareo halleloia petera am'izao tsika mieteny zao ry havana tsy izy tsony hoe miaino anaty mazava fa izy mihitsy mazava ho ny ten'Andriamanitra hoe ho kitana tahaka ny kitana mandrakizay tory mandeha tsika amin'ny alina kitana angery havana manazava atsika koatra ny volany Jesosy volany fa tsika kitana ho tahaka ny kitana mandrakizay tory aza matahotra ianao aza mana ty aza kivy raha hoe vao manomboka mivavaka ianao am'izao fotoana zao mety zavatra maro sitrapon'Andriamanitra sy n'Andriamanitra ilanao da aza matahotra aza malahelo ny fiainanao taloha fa maizina iny fa maizina tsy maintsy hiposaka dia tsy hajanon'Andriamanitra halleloia tsy ho hajanon'Andriamanitra raha tsy ho takan'ny mitatao vonana ny famirapiratany andronao ivavakantsika am'izao fotoana zao ivavakantsika am'izao fotoana zao ry havana dia androany tenenena hoe Jesosy za ampidiro anatin'le lalana ampidiro anatin'le lalany marina Andriamanitra teneny mihitsy androany hoe fanamasinao ampidiro anatin'le lalany fahamarinanao ahy mba hamirapiratako tahaka ny kitana mandrakizay toriko Jesosy misaotra anao zay am'izao fotoana an'io zao mankasitraka anao zay Jesosy amin'ity fotoana androany ity misaotra anao raha afaka nizara zany teny zany zay tamin'ity androany ity misaotra anao zay Jesosy raha afaka nizara indray zany teny izany tamin'ity androany ity ny planinao Andriamanitra ny planinao Andriamanitra dia mifanohatra amin'ny planinay ny anao maizina aloha vao mazava fa rehefa mieritreritra tokoa zay Andriamanitra dia zao tsy tianay zany mazava ia maizina zany tsy maninona Andriamanitra alankehitriny zay mieritreritra ny fomba fitantananao mieritreritra zay ny fomba fitantananao Andriamanitra hoe tsy maintsy tokoa naverina zero tsy maintsy tokoa ohatry nanao départ vaovao zany efa nanolo tena ho anao zay tamin'izany fotoana zany betsaka ny zavatra nafoy ohatry ny eny krosifahana ny fiainana raha nijeren'olona ivelany Andriamanitra ary na zay aza mba nanana fanahina koa ny amin'izany nefa Andriamanitra fanahinao masina nanampy anay nampazava ny sainay ka niteny taminay manao hoe ny andro anankiray amin'Andriamanitra dia nisy ny maizina ary nisy ny mazava misaotra Jesosy misaotra anao satria fantatray farambola hainao koa ny Andriamanitra dia tsy hitsahatra hiposaka izahay isan'andro mandroso foana isan'andro miainga foana isan'andro Andriamanitra halleloia misaotra Jehovah Andriamanitra misaotranao zahay mideranao zahay nampidiranao anay Andriamanitra ato anatin'ny planinao fanamasinao mivavaka an'ity androany ity raha misy olona menao zao ten'Andriamanitra betsaka ny olona tsy samy hiditra anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany tsy matahotra ny olona dia hiverina zero ve ny fiainana tena marina ry havana tsy miverina zero ianao fa hitso amin'ny lalan'ny fahamarinana amin'izay ianao manaiky fa raha manaiky ianao androany dia ny fiainanao dia tahaka an'ilay fiainana anankiray ilay fanasana izay zaikatratra ny fahafahambaraka toa nisy divay ihany tamin'ny voalohany fa rehefa tao amin'ny fotoana tena ilana an'izany nanomboka lany ny divay masova teo Jesosy nandroso ny divay tsara indrina ny fiainanao io ry havana aza malahelo ianao raha tamin'ny foana tsy nisy endrika tao anatin'ny taona maro fa raha androany raisinao ilay fahazavana izay entina amin'nanana zao tory teny izao dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona avidiro am-ponao ilay mazava dia hitanao fa anomboka isy tsirony amin'izay ny fiainanao anomboka isy endriny amin'izay ny fiainanao mety tsy kelikely
fa zay nitoetran'Andriamanitra atao ahoana zay mahandriamanitra ely azy manana faholona tena ampitoera ny rehare ny ambo sy ny sisa fa tsy miaraka amin'ny lalany marina zany raha manamalala ary reny tsy maintsy mbola hitsan'Andriamanitra amintsika aloha marapa tonga antsika olona anankiray vaovao tsy maninona ry havana raha miainga zero ny fiainanao fa mifampitatana amin'Andriamanitra azoko arabaina sady ianao fa olona ho tonga amin'ny tanjony iriny ianao ary olona amirapiratra amin'ny voninahitr'Andriamanitra mandrakizay dia ataontsika zany izy zany amin'izao fotoana izao tsy maintsy mafoitsika tsy maintsy ry havana tsy maintsy mamoy zavatra maro ianao fa aza matahotra aza malelo andreny fa reny zavatra maro reny zavatra ratsy avokoa reny raha zavatra tsara toesorin'Andriamanitra aminao zany fa aza matahotra ianao toesorin'Andriamanitra aminao dia satria ry havana zavatra sarotra tsy maintsy mafoitsika dia maheresitsika tsirairay avy halleluia zay te anaraka ho ny tompo halleluia tsy maintsy mandany tena ny kamano halleluia mianatra zava-maro sy marary mena Jesosy mamery zay tena maniny eto an-tany tsarovy ry havana lalan-tsarotra sady tery ulalovana volalovana fa tsy teo mena Jesosy ny teny tsy zava-maro iary tanao dia azo fijaliana olanjainao lalan-tsarotra sady tery no lalovana ra tsy teo mena Jesosy mpianaro an'izany teny tsy zava-maro iary tanao dia azo fijaliana olanjainao Sakiri wuli zananiri Ila kasih yang lupang Jesutu Kanefa ni fumbarat Stino warina Ni baba katau Niya nefa Tino valina Ngayon wazane Izali reyetizani Nimyari chawani tu Uvitayan social Fani paretana Acham nifa pareta tramparana taontsika lalany maro ny hoalehanao io Kachau zinzainau wampitony itsinjatsika am'izao ry havana malala halleluia Izali reyetizani Nimyari chawani tu Uvitayan Fani paretana Acham nifarani Nuvu kachau zinzainau Anyamparani Ratiu vunzenyana Ratiu vunzenyana Ratiu vunzenyana Si mais mamu Si mais mamu Ratiu vunzenyana Ratiu vunzenyana Ratiu vunzenyana Si mais mamu Mamui zavadete waminau Mamui kiuni filani fundau Armanda Armanda Mamui zavadete waminau
amnolalovatsika raha tsy teo efa aza matahotra ianao lalana efa sy vitan'andriamanitra ho alleluia tsy zava-maro iaretana dia azo fijaliana olanjaina saro valalan-tsarotra saviteny nolalovana na tsy teo ve ny teny tsy zava-maro iaretana dia azo fijaliana olanjaina dia azo fijaliana olanjaina dia azo fijaliana olanjaina dia azo fijaliana olanjaina alleluia mino ary ava fa zany izy zany dia nanampy anao a nampahery anao a dia niteny taminao mazava fa lalan-tsarotra sady tery a ny lalana lalovantsika raha tsy teo very nefa raha matoky an' jesosy tsika dia tsy sarotra amintsika io matoky an'andriamanitra ianao fa tsy amme zavatra ratsy ianao andriamanitra ary tsy nanala zavatra tsara teo amin'ny fiainanao andriamanitra fa matoa misy zavatra hitsana dia satria ratsy maherezy ianao fa tia anao jesosy de ataontsika amaranantsika amin'ny fotoana androany a falibe zay niaraka taminao androany fa amaranantsika amin'ny fotoana dia arahanao hira falifaly anakiretsika ilay hira manao hoe lokon-danitra oka ny zavatra rehetra zay miasa eo amin'ny fiainanao ny zavatra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainanao ry havana dia tiako ianao androandry raha andika ny mahatsara an'andriamanitra inona zany zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia zao foana ataovy eo an-tsaina zao foana zavatra ataovy eo an-tsainao ry havana andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara mety misy zavatra ratsiratsy tsy dia manao olona amin'izay eo amin'ny fiainanao dia mijerery havana ianao a fa misy zavatra tsara foana mitranga eo amin'ny fiainantsika tsara andriamanitra sady mpanao tsara andriamanitra dia maherezy ianao mijereva foana ianao zavatra fahanao mijery côté an zavatra eo amin'ny fiainanao a fa misy zavatra tsara ataon'andriamanitra foana eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra amaranantsika amin'ny fotoana ary tirity a fa ao anatin'izay dia manentana antsika ako fa raha pitsoalina dia efa misy ny fandarantsika afaka fibenina rehefa avy somary ny alasasatra kely a dia verina nanomboka maly moa zany a dia amin'ny raha pitsoalina nena mbola tsy tonga amin'ny raha alandra jesosy dia raha pitsoalina fa manomboka amin'ny 6 ora tsy disotsika ny anomboka itsonjovantsika tsika rehetrarehetra manomboka amin'ny 6 ora tsy diso amin'izay ny vavaka fiambenina amin'izao fotoana zao a dia mahereza ny akira teo dia mandeha foana amin'ny 3w point andramoka izao point com rehefa andavanandro a dia enonao amin'ny facebook compte facebook a andramoka izao a aki bookshop radio rakotsalama mampionina raha hery-janahary a dia mahereza daholy tia atsika jesosy a tia anao jesosy a faly zay niaraka taminao teto androany mino fa nampahery anao zay dia aza kivikivy dia aza matahotra hiditra ao amin'ny planin'andriamanitra ao amin'ny lalan'andriamanitra isika rehetra androany teteny amintsika rehetrarehetra manao hoe faly zay niaraka taminao a mbola ety foantsika maretatra amin'ny farany a midira amin'ny planin'andriamanitra amin'ny lalan'andriamanitra nonahitra ao an'andriamanitra rery any a sady mielirytsika manao velomantsika fitandana tompony ao amintsika tsiray aby a mahereza daholintsika rehetra aby halleluia maizina ve ilay lokony lanitra mavesadraona fafavaratra jereo lokony ity jereo ny lokony ritany mbariry tarafiny maso andro milentiky sika rehetra iarahira manao hoe mahereza ianao atraka amn'io Evangeluna tsara nilarechitu awanatini mafi maseunyanao narebeni funi naini
mairezayana hatrakauniru evanzinony atsara ny laratsito ao anatiny mafino aseonanao mialebeny forinainy Haleluya, avetsika farany. Mahereza, mahereza. Mahereza ianao hatrakauniru evanzinony atsara ny laratsito ao anatiny mafino aseonanao mialebeny forinainy